misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra hatrany hatrany isika no zao fahavelomana no menantsika izao tena fahasoavana ho antsika izany tompoko ary ambon'izany a zao fitondrany antsika ho avy eto mba hanompo an'Andriamanitra ka dia hoy aho hoe arabainy ianareo ary ny fiadanana tompo ane hitoetra amintsika isam-batan'olona ho anareo any tokantrano zay manaraka mivantana zao fotoam-pivavahana izao dia arabaina ihany koa amangy anareo ane Andriamanitra ary zay ataon'Andriamanitra eto ato amin'ity trano ity androany dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho ataony aminareo any tokantrano misy anareo any ho marika fisaorantsika an'Andriamanitra tompoko dia andaontsika rehetra hiaraka hiteka faran'izay mafy be raha mbola misy mafy izany dia ataovy ihany Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve sa tsy zany ve alleluia dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny aja sy ny dera ary ny voninahitra anisany mampahery be moa androany a mampahery dia ny fanatrian'i Jesosy anty fotoam-pivavahana ity halleluia eto izy tsy diso ny teniny eto izy mino aho fa izy zavatra lehibe hitondrananao eto izy zavatra magaga ho tanterahany eto taka tamin'ny heriny marobe ny sitrana dia androany ihany koa marobe ny sitrana marobe ny afaka marobe ny voata asio teka dia mandeha ihany tompoko halleluia dia andao ary a hivavaka isika ametraka nyity fotoam-pivavahana androany ity mba hoe ho atanan'Andriamanitra tokoa aondreny lohanao Andriamanitra la izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotra amin'ny anaran'i Jesosy ary mame voninahitra anao zahay fa nataonao velonaina ary mbola nitominao ka toka somatsara eto mba hanompo sy hame voninahitra anao ankehitriny azy dia apetraka am-pilatananao ny fotoam-pivavahana ny fitahianao mihitsy no hanapaka eto ary na iza aminay toka eto amin'ny anaran'i Jesosy atsapany fanatrehan'Andriamanitra atsapany herin'Andriamanitra miasa ary anao zavatra lehibe tsy takatra saina maneritreritra eo amin'ny fiainana ianao androany mino an'izany zahay ry Andriamanitra eo misandraha tamin'ny afondrindry ianao halleluia halleluia amen halleluia dia hotoizantsika fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny hira anankitelo dia angatantsika ndroso dia zao no ampahirezako anareo aoka tsy toy ny olona mpijery fety fotsiny ao tonga eto fa tena hoe olona tonga mba hanompo an'Andriamanitra ka ny fanentanana ty anoloana tena raiso ary ekeo fa raha ataonao amin'ny fonao rehetra izany a ahitan'Andriamanitra miasa ianao halleluia itsangantsika andray andrefi-pitarika federany ireto Alléluia. Alléluia. Ok, anao raha hitena an'izany dia tena hitodika amin'Andriamanitra hitena hoe voninahitra ho anao Jesosy. Alléluia. Alléluia. Dia mbola faly be indray zahay miara manompo ny tompo aminareo eto amin'ity toerany dia arabaony ny olona akaikinao koa dia teneny hoe faly be miaraka aminao indray androany dia tsofi rano izy hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao eto androany. Amen. Raha mahatsikaritsika dia tena tanteraka mihitsy ny tenin'ny Baiboly hoe meratsy mihitsy izao fiainana izao. Be da be ny olona mitady réconfort anatina zavatra mety hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zaho tena anao hoe mandalo ihany ity fiainana ity mandalo filan'izao tontolo izao fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Dia ndaontsika androany tena hitena amin'i Jesosy hoe enao ny ilaiko Jesosy tena tsisy atakaliko anao fa enao ny antony zavatra rehetrarehetra. Dia ho fahofainy amin'ny lanitra sahady ny tananao dia Jesosy dia teneny hoe tsisy atakaliko anao na vola na harena
na zay zavatry ny tany a tsy misy atakaloko anao zany fa enao hoe ny ataoko voalohany eo amin'ny fiainako dia ndaontsika hiarahira ntsirotsiro eny Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e lalako anao e etsy antany hatrany andany trany Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e lalako anao e etsy antany hatrany andany trany e ndaontsika te hatana mafy ho an' Jesosy anindan-trany any misy fiainana iaty dia mandaly antso misehany Jesosy efa mikarakara toerana amen anindan-trany any misy fiainana anombinombola otra tsy maintsy tonde iaty dia mandaly antso misehany Jesosy efa mikarakara ny toerana Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e lalako anao e ty antany hatrany andany trany Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e lalako anao e ty antany hatrany andany trany se tonga ihany no arabaina se tonga ihany no arabaina fa manana tombotsoa velonay mihetsiketsika fa manorona ny any akoatra a Jesosy azy efa mikaraka efa manamboatra any an-danitrany se tonga ihany no arabaina fa manana tombotsoa velonay mihetsiketsika fa manorona ny any akoatra Jesosy azy efa mikaraka efa manamboatra Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e lalako anao e ty antany hatrany andany trany Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e lalako anao e ty antany hatrany andany trany Zaisiae, ani kunduisianareo, ani dani chance tonga ihany no arabaina, fa manana tombotsoa velonande, hetsiketsika fa manorina ny anako, Jesosy azy efa mikaraka efa manamboatra Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e lalako anao e ty antany hatrany andany trany Jesosio Jesosia tsy misy atakaloko anao e
lalaka ianao ety an-tany lalaika ianao ety an-tany amen mino afa tsy nirahira fotsiny ianao a fa atao anatin'ny tonkira dia misy hoe zay tonga ihany ozy izy ny arabaina dia manana tombontsoa tsika velonaina androany a velonaina amin'izao fotoana izao mbola afaka manamboatra ny toetrantsika mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba tena iona aminazy tokoa tsika rehefa tonga ny andro ho avy izy misy ten'Andriamanitra zay a ao amin'ny Exodosy 7:30 rehefa niresaka tamin'Andriamanitra Mosesy ny ran'Andriamanitra Mosesy dia niteny izy hoe raha tsy andeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty zany hoe tao anaty Mosesy dia nametraka mihitsy izy hoe tsy misy zavatra afaka ataony a raha tsy eo ny fanatrehan'Andriamanitra motsika koa ve manana an'izany fo zany androany hoe ninina zavatra ataonao dia tsisy dikany raha tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra mety misy fahombiazana ivelan'ny fanatrehan'Andriamanitra fa ny tena fahombiazana marina dia ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia namaly Jesosy tao amin'ny Exodosy 7:30 hoe ho kosa Jehova izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao raha tena te hilonao anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany ianao dia afaka ny ahita ny fahatsarany rehetrarehetra ninina zavatra ilainao dia afaka hitanao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany amen misy fanasitrananao manangana ny efa rava amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka manefy anao indray afaka mampisy etaeta indray ao anatinao afaka manovanao manamboatra anao mampiaiky anao hoe inona ny fahadisoanao ahafahanao miova indray tena ilaintsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ry havana raha mety ianao dia aofaofaian'i Jesosy ny tananao dia aoka ianao androany tsy tahaka ilay olona hijerijery fotsiny fa midira ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy avy dia akama mizy fotsiny zany hoe eo akaikin'Andriamanitra zany fa zany ihany no mahatsara antsika zany loharano ny vahaolana rehetrarehetra zay tediavintsika ary mihoatra izany misy fahatobana fitiavana be da be ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona mety hoe mitady fitsaharana etsy sy eroa fa tsika manana ny fanatrehan'Andriamanitra afaka hitondra fiadanana tsy fitsaharana zay tsy mandalo fa tena mitoetra mandrakizay androany zay Jesosy dia tena te hiaiko hoe fanatrehanao ny ilainay fanatrehanao ny mahatsara anay dia hilonao anatin'izany fanatrehanao zany fotsiny izay satria fantatra fa efa eto ianao dia te fotsiny izahay hibanjina zany famirapirata amin'ny voninahitra ao zany Jesosy eo amin'ny fanatrehany voninahitra ny fanatrehany misy fitsaharana ao anatin'ilay fitiavana lalina misy fiadanana tovozy ny anjaranao androany midiry ianao ao anatin'ilay hono ny fanatrehan'Andriamanitra androany eto ny fanatrehanao Jesosy te hilonao anatin'izany zay tsy te hijanona mpitazana fotsiny fa te hiara andeha aminao afantatra ny fonao ny sainanao zay tianao mombanay Jesosy atsapa ilay fitiavana lalina ilay nitiavanao anay ao anatin'ny fanatrehanao daholo ny ahitanay an'izany Jesosy zay androany hoe tianay fanatrehanao Jesosy ary tsisy atakalinay an'izany hoe eo akaikinao zany fanatrehanao tiako fanatrehanao
dia tao anasianao dia te hanamafy indray izay ny fitiavanay anao Jesosy a tianay mihoatra ny zavatra rehetra ianao tikanao dia ndaotsika hiara-hiran'izany andro any hoe voninahitra ny fanasianao Jesosy nahitanay fitsarana ao fanasianao ny ahitanay fiadanany ary tsisy atakalinay an'izany hoe eo akaikinao sy eo anilanao zany voninahitra ny fanasianao zany mety Jesosy Oka ataonao amin'ny vavaka zany tononkiro zany androany akamamio dia ankafizo ny fanasian'i Jesosy izy ampidina ny fitiavany aminao androany ampidina ilay fiadanana aminao androany ilay fitsarana fiadanana tico e tico fanacea tena ticulo fanacea ticanao zeso fanasianao zany mihitsy Jesosy raha tonga eto zay androany dia akamamy fotsiny zany fanasianao zany akafi fotsiny eo anilanao ibanjina ilay fahasaranao dia anambara ny fitiavanay anao zay rehetra ilainao anatin'ny fanasian'Andriamanitra ninina ady lalovanao dia mahita fitsaharanao anatin'ny fanasian'Andriamanitra akamamio fotsiny izany tia fotsiny izy amin'ny fonao rehetra androany halleluja 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 satakalina ianao Jesosy ianao ny zavatra rehetra ho anay ianao ny vaholana amin'ny zavatra rehetra tico 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 ny fanaseanao iotrano ny zavatra rehetra tena tico loatra avelatsika andeha moramora fotsiny mozika fa tsika kosa hibanjina an' Jesosy amin'ny voninahiny sy ny fahatsarany dia hiteny azy hoe tiako ianao Jesosy tsisy atakaliko anao lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ny eo alohanao androany inona ny zavatra ambaranao anazy
mirapiratra loatra ny voninahitro fa tsaranao Jesosy tsy hitady zavatra hafa intsony izay asambatra anay fa fantatray fa fanatrehanao dia ampy teaneo an'izany fitiavan'izany zay Jesosy mety hoe indraindray tsy ampy ny teninay fa hitanao ny ao anatin'ny fony tsirairay avy androany dia tena anambara hoe tianay ianao apetrakay ho lohany ianao Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Amen. Tiako fanatrehanao tiako halleluja fanatrehanao tiako tikanao Jesus tiku tikwe tikano Jesus yo dena tiku lochinawe fanacheana Hallelujah. Any an-dantrano rehefa eo anoloany Jesosy sika mihoatra noho ny zavatra rehetra tsy isy tsony hoe mangataka an'izao na mangataka an'izao na mangataka an'izao fa maneho fitiavana be fotsiny maneho fankasitrahana be fotsiny dia ndao zany nataontsika androany efa eo Jesosy efa eo anoloantsika eo efa nomeny ny zavatra rehetra fa ndaontsika aneo anazy hoe tena tianay loatra ianao Jesosy mihoatra noho ny zavatra rehetra mety hoe indraindray ny teninay tsy ampy mety hoe indraindray tsy hainay mi-exprimer an'ilay izy fa tonga eto izany natateraka ny teninao ho tianao amin'ny herinay rehetra amin'ny sainay rehetra amin'ny fonay rehetra amin'ny fanahinay rehetra dia te hankamamy anao fotsiny raha azonay natao Jesosy io nandray anao mamihana anao dia ataonay zany androany marika fa tena tianay ianao Halleluja halleluja eto ny fahatsarany Jesosy eto ny fahatsarany Jesosy izy mampidina ilay fitiavana avy any an-danitra amin'izao fotoana izao ameno ny fonao ninina zavatra lalovaka sy lalovanao dia ny fitiavan'i Jesosy dia ampy ampaherantsika amen 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 tiao indray tompo hitoetra eo anilanao Chandrai tomiatso vozy anao anaty tahotra anio maraina nefa ao tsy angataka aminao tiao ilaza fa tiako ianao tiao indray tompo hitoetra eo anilanao tiao indray Twitch, Jai Tomya Sufunjana, Alatita Usha, Anyumalaina Nefau, Siangata Kamina, Tia Wilazafa, Tikuyana. Ambaron fitiavanao Jesosy tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro fa
Jesosy tianay ho tsapanao fa tena tianay loatra ianao mihoatra noho ny zavatra rehetra halleluja tsy avindray tompo itoetra eo anilanao traitray to miantso vonjy any aho ka anaty taotra any maraina nefa tsy angatakami batoky aho hela fa tiako loatra anao ataovy tena tsapany Jesosy mihitsy androany fa izy ny ilainao izy ny ampy anao izy ny mahafeno any zavatra rehetra jereo fonay Jesosy androany ny fitiavanao tsy miovy tiao ilaza fa tiako iana tiao ilaza fa tiako iana zay mombamomba rehetra ilaza fa tiako ilaza fa tiako iana amin'ny foko rehetra ny saiko rehetra Jesosy ilaza halleluja tiako iana tiako iana halleluja aoka ito hivavaka isika amafisiny fitiavanao an'Andriamanitra tsy fitiavana saritsariny fa fitiavana tena izy amafisy zany amin'ity fotoam-pivavahana androany zay iarahantsika manatanteraka ity aoka tena anatrika an'Andriamanitra mihitsy ianao amin'ity androandroany ity ary noho ny fitiavanao an'Andriamanitra dia lazao aminy fa tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy ianao ary tsy vadika amin'i Jesosy mety misy ny ady mety misy ny olana mety misy fitsapan-toetra fa mandalo fotsiny any zany rehetrarehetra zany fa aoko banjininao le fiainana mandrakizay zay iarahanao amin'Andriamanitra iarahanao amin'i Jesosy halleluja tery de tery ihany koa ny lalana makany an-danitra makany amin'ilay fiainana mandrakizay kanefa mijoroa miorena tsara ka tsy ny fiainana mandalo no atakalinao an'izany fiainana mandrakizay zany samy mivavaka manamafy ny fahaloran-tenany ny fiainany ho an'Andriamanitra tsy ala amin'Andriamanitra ianao tsy vadika amin'ny mihitsy
na dia misarika antsika ary ty zao tontolo zao ity tsy ahoantsika izany fa ny atsika dia alohy ny diantsika miaraka amin'ny Jesosy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Halleluja, halleluja. Epitsakanina ihany tompoko dia mbola hiarantsika manao ilay hira hoe avondrindra ianao. Aoka iankoka ianao anatin'izany hira izany. Aoka tena hifantoka tsara amin'Andriamanitra ianao. Amen. Hallelujah. Sotra tompo. Akpiany masonao. Aoka iakoka amin'Andriamanitra ianao. Fa hoitoizanao ny fanompona azy tsy vatika aminy ianao, tsy alaminy ihany koa. Amen. Hallelujah. Misotra tompo, tsy ala aminao zahay, tsy vadika aminao Jesosy, fa mandrakizay ho anao zahay. Ary na dia tery aza ny lalana dia hisisika hiditra izay ho any amin'ilay mandrakizay. Halleluja. Misotra tompo, misotra Andriamanitra, misotra, misotra. Amen. Zay me maka toerana isika dia nareo ihany koa maka toerana. Amaky baiboly avy hatrany isika, sokafy ny baibolinao ao amin'ny boky ny Deutéronomie
toko 20 ka vakitsika ny 110 ka hatramin'ny 110 rehefa aveo vakitsika ndray ny Korintiana 2 toko 7 ity misy fanetanana mba hanetanako anareo. Marina fa ny tenin'Andriamanitra zay vakitsika ato amin'ity fotoam-pivavahana ataontsika ity dia hitatsika eny amin'ny écran lehibe eny. Kanefa na dia zany azy dia asehoy ny mazava-dehibe ny fanananao baiboly. Isika mamonjy fotoam-pivavahana ianao dia porifoy hoe andeha hamonjy fotoam-pivavahana aho, andeha hanompo an'Andriamanitra aho, dia eto miaraka aminao amin'ny baibolinao. Aveliko indray hoe marina fa misy écran eo avy avanana voasoratra daholo ny andinin-tsoratra masina na ny teny-soratra masina zay vakina, fa mila mitondra baiboly foana ianao fa zava-dehibe ny fanananao baiboly hoentinao mamonjy fotoam-pivavahana. Tozoary ny voasoratra ao amin'ilay Deutéronomie toko 20 dia vakitsika manomboka amin'ny 110 ary ataon'i Jehova manana ampy zay asoanao dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiomponao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany zay ny anianan'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. 12 Hovoan'i Jehova ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianareo eto Androndrakely kosa tsy sambotra. 13 dia ataon'i Jehova ho lony ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Condition: raha miainy didin'i Jehova Andriamanitra ao zay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Sokafatsika anao amin'ny Korintiana 2:7 zao ny voasoratra: fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Avy amin'ny alalan'izay teny ny soratra masina no vakiana izay ry fiangonana malala manarika ty fotoam-pivavahana ity no akatsika fampianarana sy fampaherezana androany. Faly isika satria ny Andriamantsika tena hita ty fotoam-pivavahana ity. Amen. Ka androany dia hotohizana ny fanapahana, ny ozina sy ny fanafoanana ny ozina mangataka sy misambotra, ary hotapahana sy foanana androany ihany koa ny ozina mabetrosa. Amen. Finoana no araiky antsika fa tena ho arak'izany no hitranga eo amin'ny fiainantsika rehetra isambatan'olona tonga eto. Fisaorantsika n'Andriamanitra sahady satria anamarina zany Andriamanitra dia andao hiteka mafy dia mafy, aranorakonaka mafy be. Amen. Raha ny voalasan'ny baiboly mantsy no jerena, raha ny voalasan'ny baiboly no jerena, ary raha mandinika ny teny fikasan'Andriamanitra ato anatyity baiboly ity ihany koa isika, dia tsy natao hanana fiainana mangataka sy misambotra izany ny olon'Andriamanitra rehetra. Aveliko indray hoe raha ny voalasan'ny baiboly no jerena, raha mandinika andreo teny fikasana voasoratra ato anatyity baiboly ity ihany koa isika, dia izao tsy natao hanana fiainana mangataka sy misambotra izany ny olon'Andriamanitra rehetra.
ny olon'andriamanitra rehetra io tsy misy avahana, na ny olon'andriamanitra ato amin'ny fiangonana misy atsika, na ny olon'andriamanitra amin'ny fiangonana misy andro alamatsika. Na fonctionnaire ianao, na mpiasa tena ianao, na olona efa retraité ianao, dia zay e, tsy natao hanana fiainana mangataka sy misambotra izany ny olon'andriamanitra rehetra. Amen. Ary tsy natao ho vesarany trosa be ihany koa. Alleluia, alleluia. Mazava ny voalaza amin'ny baiboly araka ny voalaza amin'ilay Deutéronomie toko 7:20 ny andininy 1:20 ohatra. Alefasika eo amin'ny écran ny verset. Fa nataon'Andriamanitra anana ny ampy ny olon'Andriamanitra rehetra amin'ny lafin-javatra rehetra. Andonge vakina voasoratra. Ary ataon Jehova manana ampy zay asoanao. Dia mitohy elo teny hoe amin'ny lafin-javatra rehetra. Amen. Tsy natao anna fianabanga zany ianao ry havana. Ho tanteraka amin'izay mino ane zany. Eo amin'ny andininy 12 indray, medika ny anokafana ny varavaran-lanitra isika. Io lanitra io tsy misy varavarana. Dia rehefa misokatra varavaran'ny lanitra io, dia misy ilay antsoina hoe trano fitehirizan-tsoa. Ao an-danitra ao zany dia misy zava-tsoa amin'ny karazany. Ka sitrapon'Andriamanitra dia hoe tian'Andriamanitra ho avahana ny olon'Andriamanitra rehetra na iza na izy. Andriamanitra mihitsy no te hitondra antsika ho amin'izany. Maro be amin'ny napitrisany ny olona velona eto ambony tany ity, fa ny olon'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho avahana. Hitanao 12:20 ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra. Izy Andriamanitra tsy tolo miteny eto. Ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa. Anao ahoana reny mety ho fiafarahanao rehefa misokatra io varavaran-lanitra io ka tsy rorik'Andriamanitra avy any an-danitra ny zava-tsoa amin'ny karazany ho anao, ho anareo mianakavy e, ho an'ity fiangonana ity e. Anao ahoana reny mety ho fiafarahanao e. Tao hitako sary an-tsaina sady hoe tena olona tafita ianao. Ho tanteraka amin'izay mino zany tompoko. Amen. Andininy 7:20 indray, le Deutéronomie ihany io toko 7:20. Nataon'Andriamanitra ho lohany isika olon'Andriamanitra rehetra, fa tsy sanatria ka hoe ho rambony na ho farany. Mazava aminao ve ry havana malala zany voasoratra izany a? Nataon'Andriamanitra ho lohany ny olon'Andriamanitra rehetra, fa tsy sanatria ka hoe ho rambony na ho farany. Tanao voasoratra io. Dia ataon Jehova ho lohany ianao. Amen. Fa tsy ho rambony. Ary ho ambony tokoa ianao, fa tsy ho ambany. Alleluia, alleluia. Dia iverenana indray lay 12:20. Dia eo amin'ilay tapany faraparany manana programa lehibe amintsika olon'Andriamanitra, ny Andriamanitra ivavahantsika. Inona programany? Ianao natao ho mpampisambotra, fa tsy sanatria ianao dia mpangatadava na mpisambotra lava ka miafara ny fiainana betrosy. Tapafarany ary mpisambotra firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy sambotra. Androany ambarako ampasahina amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny marin'Andriamanitra amintsika zany rehetra zany. Ary tena mino anao dia azo antoka fa ho tanteraka aminao zany e. Asoteka faran'izay mafy. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluia. Ary raha mandinika ny voalaza amin'ny Paoly apôstôly ianao, fa na tsindrim-panahy izy, na tsindrimandry izy, na azoavatra manokana avy amin'Andriamanitra izy, fa ny olon'Andriamanitra rehetra na iza na izy
reo olona tonga olon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana Jesosy sy ny fandraisana Jesosy dia ambaran'ny Baiboly manao hoe nataon'Andriamanitra manana ny ampy, tena hoe manana ny ampy, tena manana ny ampy. Tsy haiko intsony izay fomba ilazana azy. Averisika vakina ilay voasoratra Korintiana faharoa toko fahavalo andiny fasivy. Korintiana faharoa toko fahavalo andiny fasivy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy. Jesosy anie ka tena nanan-karena e, satria izy no Andriamanitra ny Andriamanitra, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, azo ny volafotsy, azo ny volamena, azo ny zavatra rehetra. Fa na dia nanan-karena takizany aza izy, araka voasoratra io, dia tonga malahelo, tonga mahantra. Inona ny tanjon'Andriamanitra amin'izany? Mba hatonga an'ireo olona rehetra izay mino azy, izay manana azy, ireo olona izay tonga olon'Andriamanitra tsy hantra intsony, na dia nahantra azy izy teo aloha, fa mba hanan-karena. Halleloia. Indraindray moa rehefa resanao am-piangonana, zany hoe kristiana lasa manan-karena, dia misy tsikera avy any ambadibadika any hoe nareo reo ngamba tena tratra ny tazo karena, ka zany foana matetika resanareo. Ry havanao, tsy maintsy resana marina, fa raha tsy resana mihitsy marina, tsy resana matetika marina, dia ahoana no atokavanao amin'ilay tian'Andriamanitra tongavana? Mazava ke voasoratra e, Jesosy Kristy tena arabaky teny tonga nahantra. Mba tonga antsika izay efa lasa olon'Andriamanitra tsy mahantra intsony fa lasa manan-karena. Amen. Amen. Ino tsara ke ty zavatra tantarako aminareo ity e. Jesosy hoy ny Baiboly hoe na dia Andriamanitra aza izy, no foanany ny mandriamanitra azy rehefa tonga tety ambony tany, rehefa tonga olombelona. Dia ty no teny ilazako aminareo hoe tonga nahantra tokoa izy, satria raha niteraka azy ny ray aman-dreniny dia tsy mba niteraka azy tany amin'ny tranon'olona, fa niteraka azy tany amin'ny tranona biby, tany amin'ny tranona omby. Na dia ny olona mahantra indrindra eto Madagasikara eto amin'ny firenentsika azy, hotsika hoe 4,000, reny olona ndraika ka na dia mahantra azy manana ny tranony, na dia trano zarizary azy hoe manana trano hazo, na trano baoritra, na trano sase. Raha miteraka izy dia ao anatin'ny trano hazo, na trano baoritra, na trano sase, ao sy miteraka ny zanany na mamonjy hôpitaly. Fa tsy mbola nisy heniko hoe tany amin'ny tranona biby hono izy zareo reny no niteraka ny zanany, hoe tao amin'ny tranona mialatsiny fomba fiteny mivantana, hoe tao amin'ny tranona kisoa, na tao amin'ny tranona omby, na tao amin'ny tranona koho, fa niteraka tao anaty tranon'olona izy. Fa Jesosy kosa, raha ny voasoratra dia nateraka indray aman-dreniny tany amin'ny tranona biby, tany amin'ny tranon'olona. Ilazana hoe tonga nahantra tokoa izy, mba tonga ny olona izay mino azy sy izay manana azy tsy hantra intsony, fa nana ny ampy, anana zavatra rehetra mandritra fahavelomany eto ambonin'ny tany. Ny lanitra azy no manan'Andriamanitra omeny ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra, ka tsy mainka very havana malala zavatra misy ankehitriny mikasika any amin'izao fiainana izao, fon'Andriamanitra zato isan-jato ho antsika izany. Akoatran'izany ndre mandeha nanatona Jesosy ny mpanoro adalàna anankiray, resy lahatra, babo ny fony, fa Jesosy no tena Kristy, Mesy, irak'Andriamanitra, dia hoy izy ao Matthieu toko fahavalo no ahitana zany, andininy fa 7 angamba zay raha tsy diso andininy fa 20. Dia hoy io mpanoro adalàna io andininy fa 9. Olay mpanoro adalàna, mpampianatra resy lahatra any aminao aho, anaraka anao aho, naiza misy anao. Dia no azavain'i Jesosy, tsy vitanao zany. Tantarako aminao Jesosy fa ny amboaolo na ny alikady manana ny lavaka izy tiany, manana ny tranony.
ny voromanidina manana ny akaniny, manana ny trano honenana. Fa izao tsy mamanana an'izany aho. Nanomboka tamin'ny fotoana nanaovan'i Jesosy ny mission araka ny nanoran'Andriamanitra ray azy, dia tsy mananana adresy mazava izy. Ary izany indrindra no antony natonga Jesosy rehefa vita ny toriteny, vita ny fampianarana, no ravana ny vahoaka. Enatra amin'ireo mpianany azy, ireo apôstôly, nasainy ho tany amin'ny lavatrano tany, tany amin'ny ankonina, tany vady aman-janana. Fa Jesosy nakaiza? Nakany an-tendrombohitra, nakany an-tanifoana, tany izy no mipetraka. Niaritra ny mafy, niaritra ny tafiotra mahery, niaritra ny oranandro, niaritra ny atsiky, niaritra zavatra rehetra. Tonga nahantra tahaka izany izy. Mba tonga ny olona izay mino azy sy izay manana azy tsahantra intsony, fanana ny ampy. Amen. Alleluia. Alleluia. Mahafinaritra nge io Andriamanitra io. Tena tiany nge sika. Tena tiany nge anao androany zao dia anafaka anao amin'ny ozina magataka sy misambotra sy ny ozina mahabetrosa io izy. Ka le teny fikasany nambara teo voalaza ny Deuteronomitiko 7:20, 2:20 ka hatramin'ny 2:17 sy ilay Korintiana 2:7 dia ho ataony tanteraka aminao ry havanao, ho tanteraka amin'izay mino. Ka raha tena mino anao mba tiako hoe hiteka dia iorakoraka ihany koa tompoko. Halleluia. Indrisany efa mampalahelo hoe, tena mampalahelo. Fa tsy arak'izany ny zavamisy iaina ny kristianina maro. Averiko indray hoe tsy arak'izany zavamisy iaina ny kristianina maro. Tena hoe maro. Inona ny zavamisy? Maro amin'ny kristianina nge indrindra fa amin'izao vaninandro diavintsika izao, amin'izao taonjato fa 120 taona arivo fahatelo misy antsika izao, maro amin'ny kristianina nge no tsy mihinana sy tsy mitafy raha tsy mangataka sy misambotra. Tena maro. Ny sasany aza moa na dia sira anamasina ny lokany mba anatsara ny tsiron-doka azy dia angatana amin'ny olona varatra. Safady mba nome sira kely indray zahay dia sira ray sotro no entina vany anamasina ny lokany mba ampisy tsirony ny lokany andrahoany. Zany fiainan'ny olona. Maro amin'ny kristianina tena maro fa tsy olombitsy no tena bokany Jesosy araka fomba fiteny. Be dia be nge kristianina no tena tonga amin'ny broko ao. Kristianina hoy tena babababa manambara hoe tena resy tanteraka satria bokany Jesosy. Mitrosatsy izy mba hanefana ny trosatsy. Ary misy tena mijabaka, midibingo, mandeha any amin'ny lalana tsy izy. Ino nataony? Mandeha mindram-bola any amin'ny banky izy. Izy mindram-bola amin'ny banky io tsy hoe ny fanahy masina mitarika azy hoe mandeha mindram-bola amin'ny banky anao dia ampiasao amin'ny to zao na amin'ny tako zao io vola io fa dia ho tahiko anao. Fa ny sainy sy ny eritreriny no manambara hoe raha mindram-bola amin'ny banky ka mahazo vola tako zao mety ny ataoko, lavorany ny ataoko, tafavoaka amin'ity olana mahazo aty aho. Kanjo tsy izany ny zavatra mitranga fa dia araka fiteko hoe nidibingo, nidikizo, mijabaka. Azo le vola amin'ny banky, falifaly izy, ravoravo izy. Fa ohatrany hoe tsy hitahita akory dia fongana indray le vola. Tsy hita izay nefarany. Izy amin'io tsy hoe bela mody na bela vy fa dia fongana, foana. Dia verevitra hoe inona atao? Inona atao? Ahoana ny fomba mandoavana vola amin'ny banky? Ny hofatrano tsy maintsy aloha, sakafo tsy maintsy hohanina, ny mpianatra tsy maintsy karakaraina. Dia ka rehefa vola amin'ny banky tsy maintsy efaina. Anka dia mikorotana ny adohany. Tsy vitsy ny olona tahaka izany. Efa tsy miditra amin'ny lony intsony ny fikarakarana vady aman-janana. Tsy miditra amin'ny lony intsony hatramin'ny fivavahana azy tsy tafiditra ao anatin'ny lony intsony. Fa mikorotana ambony ambany ny saina maneritrerini no ilay trosa be miavosa tsy voaefany mihitsy. Ny ao ambadika izany rehetra izany nge ry havana, aoka fantatsika fa le oziny
le ozana mangataka sy misambotra, le ozana mabetrosy zany ao ambadika. Fa raha Andriamanitra nitarika, raha Andriamanitra nitondra, tsy mba ratsy fefary ianao. Mety misy ny olona, mety misy ny ady, fa tsy ratsy fefary ianao. Amen. Nandeha lakana mpianatra miaraka tamin'i Jesosy, tonga ny tafiditra, tonga ny onjan-dranomasina, tsy ratsy fefary akory zareo, fa no prezansan'i Jesosy dia nitsatra ny tafiditra, tsatra ny onjan-dranomasina, tafiditra sy mahatsara izy rehetra. Ka ny fantanana mipetraka dia zao, fa maninona no misy kristianina tsy voata mihitsy ary lasa bokany tsosa araka ny fomba fiteny ny fiafaran'ny fiainana. Fa maninona ny valiny satria mbola tena midomina eo aminy le ozina mangataka sy misambotra na le ozina mabetrosa, mbola tena midomina eo aminy. Kristiana izy fa mbola dominen'ilay oziny dia tsy mety tafavoaka arak'izay tokony voahany mihitsy izy. Na dia eo ary ny tefikasan'Andriamanitra dia tsy mety hanatsapany ny fahatatiaran'ilay tefikasan'Andriamanitra satria tena mbola midomina be lay ozina mangataka sy misambotra na le ozina mabetrosa. Zay zany tapany voalohany zay mba tiako ambara amintsika fiangonana. Halleluja, halleluja. Tsara ihany koa nefa ny afantarantsika, tsara ny afantarantsika fa ankoatra ilay teny fikasana voalaza n'ity baiboly ity, indrindra ilay nambara tamintsika teo, Deutéronomie 20:20, 2:20 ka hatramin'ny 2:10. Ankoatran'izany ny Andriamanitra izay vavantsika tompoko dia afaka miasa FOTOAM-BAVAKA ho famonjenantsika sy ho fitahinantsika mba hatonga ny ozina mangataka sy misambotra sy ny ozina mabetrosa tsy afaka hidomina eo amin'ny fiainantsika intsony. Amen. Entre parenthèse, aoko fantatsika fiangonana fa ny Andriamantsika nge ka Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy ho misy ary Andriamanitra mahay mampitombo ny kely eo an-tanany tsy fantatrareo ve fa marina zany, tsy fantatrareo ve fa marina zany fa zany mihitsy ny Andriamanitra ivavantsika, mahay mampisy ny tsy misy ho misy ary mahay mampitombo ny kely eo an-tanany. Tiako isika rehetra tena ino an'izany teny ambarako zany. Amen. Ame ohatra zao rehetra zao nge araka voalaza amin'ny boky Genesis 1:2-4 dia tsy nisy endrika sady foana tsy zay fomba ilazana azy. Fa izao ahoana hoy ny baiboly, mitantara ny baiboly fa nanao teny iray mbava Andriamanitra misy mazava, tonga niaraka tamin'izay nisy mazava, zavatra tsy misy, zavatra foana tsy misy endrika, fa rehefa nanao hetsika Andriamanitra dia tonga nisy le tsy nisy. Zany ny Andriamanitra ivavantsika ary zany no atenaintsika amin'ity androandroany ity ho tanteraka fiainantsika rehetra. Asio mbola tehaka mafy be ihany, asio mbola tehaka fara zay mafy be ihany. Noho zany aorianany fanafana ataoko anareo androany, aorianany fanapahana sy ny fanafana ny ozina mangataka sy misambotra, ary aorianany fanapahana sy ny fanafanana ny ozina bokany trosy dia amototra teny ho anareo aho. Inoko ia fa ho amarin'Andriamanitra anio dia anio ihany ilay voalazan'i Jesosy Matthieu 20:20. Zany matsy fa ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay nge so dia adininareo no fitapitaky ny devoly no na fetsifetsen'ilay devoly fa tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra nge zahay Korintiana voalohany 3:5 manambara an'izany, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Dia misy teny tahaka izao matsy tena inoko be mihitsy, tena
tena inoko amin'ny foko rehetra teny nataony Jesosy ilay izy. Matitiko 20:20. Ahoana Jesosy? Mazava be ny teny nataony Jesosy. Hoy izy, zay fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Zay vahanareo mpanompoka ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Zany hoe rehefa misy zany fanapa-kevitra raisin'ny mpanompon'Andriamanitra ety ambony ty tany ety, fanapa-kevitra ho anareo, ahasoanareo, dia ekena any an-danitra zany amin'ny mampiara-miasa anay amin'Andriamanitra. Dia androany zany eo anapa-kevitra fa anapaka sy anafoana ny osina makatika sy misambotra ho anareo zay matsapa ny fisiny zany. Anapaka sy anafoana ny osina Petrosy ho anareo zay matsapa ny fisiny zany. Dia ho amarin'Andriamanitra zay vavaka ataoko izay. Asio teka mape tompoko. Ianao eke reto tantarako aminareo reto hoe sokafy ny Baiboly mpanjaka faharotoko faefatra 9:1-7. Fa araka io voasoratra io mihitsy no ho ataon'Andriamanitra amintsika androany. Tena arabaka teny mpanjaka faharotoko faefatra 9:1-7. Vakiko atao amin'ny écran. Ary nisy vehivavy anankiray vady ny zanaka mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao. Ary ianao malala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao, nefa toka tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona avy no anananao ao an-trano? Fa hoy raha vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano, afa-tsy dia iloilo ray tavoara monja. Ary hoy izy, andeha miandram-bilany any amin'ny namanao rehetra mandidina, dia vilany tsy misy zavatra nefa zatao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao dia aoka irindrim-baravarana ianao sy izy mirahalahy zanakao, ary mandina amin'izany vilany rehetra zany dia atokany izay feno. Dia niala teo amin'ny raha vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanana, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy, fa reniny kosa nanidina menaka. Ary no feno vilany dia hoy izy tamin'ny zanany, hitondray vilany ray koa aho. Fa ho kosa ireo taminy, tsy misy vilany intsony roneny a. Ary dia nitsatra ny menaka. Dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny alan'Andriamanitra. Ary ho kosa izy mandeha ihany amin'ny diloilo, amin'ny menaka, ka anefa ao izay trosan'olona aminao, ary izay sisa dia ivelomanao sy ny zanakao. Ry havanao, tena mampahery be io tantara io e. Tena mampahery, mampitombo finoana, tena mamelona fanantenana. Fa na dia ejany ary niady hatrehana, na dia mafy efa tena mampizogoson-doha e, tsy hitantsony izay tondrako ny haiko. Azonao velomina ny finoanao sy ny fanantenanao. Fa araka io tantara io no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra toka eto androany. Ho tanteraka amin'izay mihinjo zany tompoko. Ho tanteraka aminao anay zany e. Amen. Rafitinina toy izao fandeha ny tantara. Nisy madama kely anankiray izay manjanaka anankiroa. Filaza amin'ny Baiboly dia hoe vady ny zanaka lampaminany. Ary ny toetra ny zareo tena nitsodriana tsara hoe olona matahotra an'Andriamanitra. Kanefa tena mampametraka fanontaniana hoe vady ny zanaka lampaminany, olona matahotra an'Andriamanitra, ka fa naninona re zareo no niaina tamin'ny fiainana mangatika sy misambotra e? Naninona re zareo no lasa Petrosy e? Mampametraka fanontaniana be mihitsy ilay izy. Tena mampametraka fanontaniana. Na ianao koa ve tsy gaga raha ohatra ka ianao olona mivavaka tsara, manompo an'Andriamanitra tsara, mba tsara toe-panahy, anisa mba reren'ny fiangonana ny toetrano sy te-panahinao ato, kanefa ianao tsy afaka olana, tsy afaka fahasaranana, dia tena mampametraka fanontaniana ny fiainana tahaka izany a. Mampametraka fanontaniana. Dia maty moa ilay zanaka lampaminany, maty na mila trosa. Tena nampalahelo ny tantara. Dia ilay madama kely zany, ilay renim-pianakaviana no tsy maintsy mivesatra ny famerenana an'io trosa io. Dia natao daholo sy azo natao rehetra, ny anatsimo,
ny anavaratra ny tady vaolana fa dia tsy nivany ny olana e tsy nivany ny olana zany tantaran'izany manambara fa tena ohatr'izay mihitsy fiainan'ny olona mandraka ankehitriny miezaka mamontsy tena fa tsy mavovontsy tena satria voafetra ihany a mety ho vitatsika araka ty atodontsika ety araka ty fahaizantsika ety dia tamin'ny farany aza tapa-kevitra izy fa anantona any Elisa lelan'Andriamanitra dia no tantarainy tamin'ilay lelan'Andriamanitra atao hoe Elisa ny problema rehetra nanjo azy dia ay zay mahazo anao zao ary nytorivitra meko anao inona nefa mba hanananao ao tranonao ao laza ho amiko dia hoe nikizy vavinao tompoko tsy manana fa tsy menaka eran-tavoangy ihany zay ihany eno izy izy zao ny teniko aminao mandeha ihany anao mihindram-bilany any amin'ny namanao vilany tsy misy na inona inona ary aza atao vitsy dia rehefa vitanao zay makanisana ho antranonao dia zao koa ihany koa no ataonao entre parenthèse a soa ihany fa resy lahatra ny amin'ny Elisa mpanompony Andriamanitra ty vehivavy ety fa raha vehivavy hafahafa io le karazany be saina reny be mokony reny dia noko fa inona ary ty atao amin'ny pastera inona ary ty hevitry Andriamatom-paminany ety zay efa tsy afa-trosa be trosa vokatry ny findramana sy ny fisamborana nataonay mivady dia zao ndray zahay vaolana tadiavinay dia mbola iranindray hoe mandehana mindram-bilany any amin'ny namanao vilany maromaro tsy atao vitsy ozy izy fa tsy zany ny tao an-tsaina fa hoy izy hoe lelan'Andriamanitra ety lelan'Andriamanitra io ekeko zalasaina ekeko zalasaina ampandiferiko ny ao anatin'ny saiko sy ny eritreritro dia lasa tokoizina andeha nindram-bilany rehefa azo le vilany dia narantsara ny toromarika amin'ny mpanompony Andriamanitra azy niditra atao amin'ny efitranony izy nalainy le menaka eraka ny tavoangy nampidininy to anatin'le vilany dia raha fa nampidininy feno le vilany jerena nefa le menaka tsy niezika akory tsy hoe firy tsy hoe nalany firy feno ve le menaka zany sa ahoana azy dia najobo mihitsy ny tanany tsapany azy iny loha tan'Andriamanitra olo iny to dia difotra tena menaka zany ampidiriny raraka izy le vilany manaraka nampidiriny dia nampidininy mbola feno ihany le vilany dia ohatr'izany foana ary tamin'ny farany ampidiny ndray manaraka dia ole zana tsy misy intsony fa iny ny farany a dia nampidininy mbola feno ihany le vilany taorinan'izay dia ritra lay lany lay menaka tao anatin'ilay tavoangy zay teo an-tanany dia natsony lay mpanompony Andriamanitra ry lelan'Andriamanitra ao vitany nampanovonao ahy dia ho lay mpanompony Andriamanitra mandehana amidio ny menaka rehetra dia aloavy trosan'olona aloha lara-pamena tsy anao aloha tsy mombanao sy njanakao fa efaolo ny trosan'olona tsika piny io a aza mba mieritreritra tazona trosan'olona zany ianao fa ho tahina mantsy anao rehefa avy eo dia aza mieritreritra hiazona trosan'olona zany ianao na ohatriny efao aloha dia hoy Elisa fa ny ambony ivelomanao sy njanakao efa fantatr'Andriamanitra ke fa io ambony io ary tsy laniny zay mahatonga azy miteny hoe efao aloha trosan'olona aminao ry havana malala ry fiangonana mampahery be nge zany tantara zany hoe tena mahay manao ny tsy misy ho lasa misy Andriamanitra ary mahay mampitombo ny kely eo an-tanana tsy anganoangano zany tsy oloolo fa tena marina ary raha mino anao dia ho araka izany mihitsy nitondran'Andriamanitra anao ry havanao amen ohatra faharoa indray ao amin'ny marika toko fahaenina andiny fa 5 amby 30 ka hatramin'ny andiny fa 4 amby 100 andao vakitsika io tantara io ary rehefa hariva ny andro dia nanantona Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe
tany foana itika efa rivany andro ry mpampianatra. Raha vao ny olona mbakanesany eny an-tsasy eny amin'ny vohitra manodidina hividy sakafo ho azy. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe omenareo apôstôly sakafo izy. Fa ho kosa reo apôstôly taminy andeha hividy mofo zay azony denariary 200 fa izahay ka omena azy hoaniny. Fa ho izy taminy misy mifiry azy any aminareo any andeha zaho. Ary rehefa fanta dia hoy izy 5 mofo 5 sy trondro anankiroa. Dia nasain'i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra atao antokony eny ambony ahi maitso izy. Dia nipetraka tokony 100 sy 10 avy ny olona. Ary rehefa voarain'i Jesosy ny mofo 5 sy ny trondro 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Dia novakiny mofo ka natolo ny mpianatra mba rosiny eny alohan'ny olona. Ary ny trondro 2 nozarainy tamin'ny olona rehetra. Ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky. Ary nangoniny izay sombitsombo ny mofo sy ny trondro ka dia nafeno arina 20. Ary izay nihinana ny mofo dia 5,000 lahy. Tena mbola mampahery io tantara io fa ndraindray moa raisiny loton'ny tantara efa mazatra. Jesosy nampitombo mofo 5 sy trondro 2. Alleluia, amen. Dia hatreo. Fa tsy voarainy ho rema ho azy le tantara. Tsy voarainy ho rema ho azy. Fa raha taka rehefa namaky an'io teny io nandika ny teny io dia tena ho iaho hoe misaotra tsara ianao Andriamanitra. Tena mahagaga anao Andriamanitra. Tena mahagaga anao Andriamanitra. Mahay mampisy ny tsy misy. Mahay mampitombo ny kely eo an-tanana ianao. Amen. Zany tokoa ny Andriamantsika. Tsy efa heninao ve le teny faminaniana nampitoriny Andriamanitra ny Jeremia mpaminany. Jeremia 3:30-7. Hoy Andriamanitra lazao amin'ny olona fa indro zao no Jehovah Andriamanitra nofo rehetra. Moa misy mahagaga zay tsy haiko fa zany hoe tsy tokony hametra an'Andriamanitra tsika. Satria am'Andriamanitra an'Andriamanitra dia tena afaka asehony ny mandriamanitra azy. Fa izy tsy hoe olombelona takatsika ka hoe voafetra ny zavatra vitany. Dia toy izao moa ny zava-nisy tamin'izany. Rehefa nitoriteny sy nampianatra vahoaka Jesosy dia andro maromaro izy io. Dia tsy karitry ny mpianatra eo lany vatsy ny olona. Dia fahafantarako azy ry zalanga amany tena nona sy te hinan-kanina. Dia lasa izy nanatona an'i Jesosy. Mpampianatra eo. Efa elaela ihany nge reto olonreto niaraka tamintsika ary efa lany vatsy raha vao ny vahoaka mba hody any an-tanàna vidy sakafo any vohatra any. Fa nga Jesosy ny teny hoe marina be raha vao vahoaka fa ho Jesosy omenareo sakafo izy. Nareo mame sakafo azy. Andeha vidy sakafo any an-tanàna vola denariary 200 ve zahay. Zany hoe vola amina million. Dia ho Jesosy fa inona avy nefa misy any aminareo any. Dia hoe mofo anaky 5 ihany sy trondro anankiroa. Dia ho Jesosy ho tety amiko izany. Dia natao ny fisaorana. Vita amin'ny fisaorana novakiny le mofo nomeny ny mpianatra zaraonareo ity. Dia ity ny zavatra anankiray nahagaga. Rehefa narosy le mofo 5 sy trondro 2, le mofo 5 sy trondro 2 vita fisaorana dia nahavoky olona be dia be ary tena voky mihitsy ny olona. Matombola nisy ambony 12 sibika ka samy nanany sibika iray avy ny apôstôly tamin'izany andro zany sakafo entina mody any an-tanàna. Ao anaty fonteny entre parenthèse manoro-hevitra anareo rehefa mba misy zavatra azonareo dia misaorana Andriamanitra foana. Isakafo ianareo misaorana Andriamanitra fa tsy hoe tonga sakafo tonga dia fa mihinana fa misaorana Andriamanitra. Ena dia atao hoe sakafo kelikely tsy dia hoe manahoana azy atao foana misaorana Andriamanitra. Na dia omezany tsy pino ary ianao omezany tsy mpivavaka hoe ny tiadalana ny lahy mofo kely takaniny dia mbola isaorany lahin'Andriamanitra foana ny alaty tena efa tena voan'ny fivavahana. Inona ny rarahinao zany? Ika tsy malala tokony ataony ianao malala izay toretra amin'ny baiboly anao atao vao fisaorana
tsy mahafaty azoko zany ho fitadiovana no avy zany fa afa ihany mihinana sakafo voata vita fisaorana vita fakasitrahana amin'Andriamanitra ho anaty fonteny moa iny teniko iny ka rehefa nandinika reo tantara roa reo dia ny mpanjaka faharoa toko fa efatra andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito sy ny marika toko fa enina andininy fa dimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby fapolo ilay nifakitsika teo dia hitako ary fantatro fa tena fahanao an'Andriamanitra mihitsy ny mampisy ny tsy misy na ny mampitombo ny kely eo an-tanana. Le tantara voalohany zao dia tantara efa seho tany aloha be tany voasoratra amin'ny testamenta taloha fa le tantara resaka hoe mofo dimy trondro roa ny tombo na voky olona tsy omby dimy arivo tantara nyseho tateoriana tamin'ny andron'i Jesosy. Amen. Amen. Ry havana malalo zao nambarako antsika rehetra satria tsy miova Andriamanitra, tsy miova Jesosy, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny fiasan'Andriamanitra arak'izay voasoratra ato anaty ity baiboly ity dia mbola afaka aneo an'izany fahasoavana izany eo amintsika taranaka ankehitriny ny tompontsika roviny anio dia anio ihany. Amen. Satria efa vonona be mihitsy Andriamanitra androany eto Jesosy inona ny antony matoka azy manarika eto ny antony satria tia namarina zany torotena ataoko aminareo zany izy tia no afaka amin'ireo ozona mangataka sy misambotra ianao tia no afaka amin'ireo ozona mabetrosa ianao. Mino zany ve ianao aloha e tena mino ve ry havanao asioteka Andriamanitra azy arahana rekoraka mafy be. Alléluia. Fa ny condition nefa dia zao condition dia zao teny fanambarako taminareo matetika izy ity tsy maintsy manana an Jesosy ianao, tsy maintsy manana antoka ianao fa efa mitoetra ao anatinao Jesosy. Dia eto dia mananatra aza mamita teny ianareo indrindra fa isika izay fa ela ny vavaka tato aza mamita tena fa tia tantarako aminareo ity dia possible hitrango ny fiainanareo. Ny fiangonana natao Laodikia izao araka voalaza Alakamisy toko fahatelo andimy fahaenina fa naloha ny vavan'i Jesosy zany hoe nisy oron'i Jesosy tsy toetra ao anatiny. Inona ny antony? Satria nahita Jesosy le nambarako taminareo tamin'ny heriny hoe le fiangonana sady tsy mafana tsy mangatsika fa matimaty ka tsy mila kristiana matimaty Andriamanitra fa ny ilainy kristiana mahery, kristiana mirehitra, kristiana mafana fo. Dia anjaranao mandiny teny mamantatra ianao io zany zao kristiana mahery, kristiana mafana fo, kristiana mirehitra ve sa fa loatra amin'izany fa tsy mety amin'Andriamanitra ny matimaty. Andao nge vakina voasoratra fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Mazava ny voasoratra ry havana malala amafisiko zany fa ny fanananao Jesosy ao anatinao ihany zany no mahatonga anao eken'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy ary ho eken'Andriamanitra omena fanafahana androany araka ny voalaza amin'ny Romanina mantsy toko fahavalo. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia tena tonga zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy mihitsy. Dia inona voasoratra? Voasoratra hoe mpandovan'Andriamanitra miray lova amin'i Jesosy Kristy. Fahasoavana ange zany. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy ianao dia azo antoka ry havana fa le fiainanao ety ambony ty tany ity dia tena azon'Andriamanitra raisina tanana ka ny zavatra mampanirana anao azon'Andriamanitra fenona, azon'Andriamanitra tanterahana eo aminao.
ahoanao ny baiboly jaona toko voalohany 2 maro amintsika ngeny hoe efa maitsinjeran'izany teny zany e hoy ny baiboly hoe fa zay rehetra nandray an Jesosy dia nomeny hery ho toka zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Zany hoe rehefa nandray an Jesosy ianao ka nanome toerana an Jesosy ao anatinao dia misy herin'Andriamanitra miasa avy hatrany manangana anao ho zanak'Andriamanitra. Dia ry mitapany ambany ary moa dia milaza hoe nomena anarana vaovao. Zany hoe teo aloha ny voalaza amin'ny kopinao dia hoe zanaky ny devoly ianao, zanaky ny rainareo dia ilay devoly ianareo. Fa rehefa nandray an Jesosy aloha ka manana Jesosy dia mahazo kopi vaovao. Ao anaty kopi vaovao dia voasoratra hoe zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy ianao. Ary mpandovan'Andriamanitra sy mpiray-lova amin'i Jesosy. Halleloia. Mahafinatrika zany teny zany. Jesosy moa dia efa nilobavy e. Zao ny lalana sy fiainana ary famarinana. Ianareo reo tsy afaka makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Ny ray ihany koa tsy afaka manao na inona aminareo raha tsy amin'ny alalako. Dika zany a lehibe tena lehibe io condition nameko anareo io. Condition voalohany tsy maintsy mandray an Jesosy ianao ary tsy maintsy mananantoka fa Jesosy ao anatinao. Hivavaka ho amin'izany tsika rehefa aveo tsy sanamary tena hoe ka izany nge efa ela be mivavaka tato hoe izany nge efa ela be mivavaka tato hoe aza manamary tena amin'izany ianao fa ny lehibe indrindra dia hoe fitory fantariny mombanao mbola ao anatinao ve Jesosy satsia so sanatria ka tahaka ny nahazo fiangonana tao Laodiki no mahazo anao. Rehefa tafarosa amin'izay dingana voalohany izay ianao le condition nambarako izay sura ny tenako ao fa ny vavaka fanafana ataoko anareo anakery. Ho tapaka ny ozina, ho foana ny ozina ary lasa manana fiainana mifanotra amin'izany ianao. Tanteraka aminareo izay manao amen faran'izay mahabe le izy. Condition faharoa ihany koa dia ity: ataovy manandanja aminao ny tenin'Andriamanitra izay fanambaran'Andriamanitra taminao. Na mifanaraka amin'ny sainao sy ny eritreritrao le tenina tsia dia izay ihany. Ekeo ny tenin'Andriamanitra ary ankatoavy foana. Amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra dia ilaina antsika zanak'olombelona indrindrindrindra fa isika efa mpino kristianina, efa tonga olon'Andriamanitra, efa tonga zanak'Andriamanitra, ilaina isika sanatria ka hoe lay Andriamanitra indray no sariantsika mba anaraka sitrapontsika na anaraka izay mahafinaritra antsika. Be dia be matsindroa tahaka izany sanatria tsy ho zany ianao fa laina isika manaiky an'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny taridalana omen'Andriamanitra. Izay maha olombelona ny olombelona. Mahatonga araka nambarako taminareo tamin'ny herina, mahatonga nasiana voa nasiana azo maniry to voany sa to amin'ilay sa edeny. Tsy hoe Andriamanitra no tia mandrika na mila voatsiary fa le olombelona mihitsy tiana Andriamanitra ampianarina hoe ampiatrao amin'Andriamanitra iaho. Natao anaraka ny teniko ianareo, natao anaraka ny taridalana ho ataoko anareo, fa tsy hoe zay tianareo no atao na zay mahafinaritra anareo no atao. Zay nge le atona miatrana an'ilay azo tao voany say e. Fa ny olombelona moa manana ny saina, manana ny lohany. Zay tiako io, zay tiako io. Ohatr'izany zany toe-tsain'ny olona. Ka ho androany raha te ho afaka ianareo amin'ilay ozina mangataka sy misambotra, te ho afaka ianareo amin'ilay ozina mabetrosy, dia izay. Tsy Andriamanitra no tominao andao anaraka fa zaho any atsimo na zaho any avaratra. Fa ianao mihitsy mila manapa-kevitra manao défi na tsy fanaraka amin'ny saina manieritreritra ao ary le teny ekeo sy ankatoa foana. Amen. Anome ohatra dia ny tantaran'ny Saoly mpanjakan'i Israely. Samuela voalohany toko 15:17 apetrao aloha izay teny izay ao anatin'ny ekrantsika fa ho vakitsika rehefa avy eo. Ndre mandeha
teny tamin'ny Saoly-mpanjaka ny tompoandriamanitra tsy to zao ny teniny ary niano ny Amalekita rehetra sy zay rehetra momba azy aza sy nahandry na vavy antitra na laantitra na tanora na zaza madinika na zaza minono eny hatramin'ny fananan'izy rehetra ondry amalosy vinoy avokoa aza sy namiangana misy tantara lavabe moa miantona tokan'Andriamanitra nandray an'izay décision zay tantara lavabe le izy fa tsy horesana eto dia eny ary pareo i Saoly-mpanjaka dia lasa izy nandeha dia noarigany tokoa ny vahoaka fa inona ny zava-doza nataony zay le hoe nety mokondohany izy nety ny sainy izy agaga mpanjakany Amalekita tsy ny volohany fa natao sambelona fa ng'Andriamanitra ny teny taminy hoe raha mahazo sambelona ny agaga mpanjaka nareo dia hoe tena antapanao izy tsy ny tena zany Andriamanitra fa vono daholo ny olombelona rehetra mikasika ny olombelona rehetra atao hoe Amalekita na iza dia izao koa ny zavatra anankiray faharoa rehefa nandeha izy novonoany tokoa reo ondry amalosy omby zay tsy lalilany vavoniny fa rehefa nahita an'ireo matavitavy tsara loko tsara bika izy dia nangonony reny netiny tany an-tapatany dia zao no teo anatin'ny saisy ny eritreriny hoe atao fisorona atao fanatra ho an'i Jehova rehefa Andriamanitra ty ondry matavitavy fa ga izy ny teny hoe rehefa makany ianao ka sendra mahita matavitavy sy ny tsaratsara dia sambory hoety makaty an-daba préparenareo atao fanatra ho tsy tena zany Andriamanitra fa vonoa ny Amalekita rehetra sy izay momba ny Amalekita rehetra na iza tsy nafaly Andriamanitra natao Saoly zay mantsy le fananarana netiko teo hoe tsika olombelona io tsika voakan'Andriamanitra io tsy vitsy amintsika maro amintsika ny tena manana saintsika manana ny hevintsika manana ny lohantsika ka ohatrany hoe zay tiantsika atao ihany no tiantsika ho ataon'Andriamanitra sy ho aran'Andriamanitra zay ihany tsy mety amintsika olon'Andriamanitra nefa zany tena tsy mety mihitsy tena tsy mety dia inona ny tranga tonga teo amin'ny Saoly ny oziny ary ny ozina tonga teo aminy dia zao ozina tsy afaka mipetraka amin'le toerana mahampanjaka azy intsony fa dia midina ary ambany be ny misy anao raha toisina eky io dia tonga teo aminy ny ozina mpandrava reny mpandrava aja mamboninahitra mpandrava fananana tonga teo aminy ary fifarana tonga teo aminy ny ozina mitondra fahafatesana satria voalaza amin'ny Baiboly fa voatery ny maty namony tena mihitsy Saoly maty namony tena andaoko efa kitika amin'izay voasoratra andiny fahatelo aloha io fahitantsika amin'ny écran io ko mandeha anankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary ny zay rehetra mety ho azy ka aza sy namiangana dia arao tsara kely voasoratra fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono tsy misy azo velomina zany reo na omby na ondry amanosy na rameva na boriky dia andiny fafito ka hatramin'ny andiny fasivy ary Saoly namely ny Amalekita hatrany evila amin'ny lala makany sora zay tandrefiny Egypta ary azo sambelona gaga mpanjakany Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny alatsabatra fa Saoly sy ny olona tsy namonina ny agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amalosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary zay tsara rehetra fa tsy fony ho naringany reny fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa dia toizantsika ihany ny famakina ny teny andiny faharoambiroapolo sy ny fahatelo ambiroapolo fa hoy Samoely sitraky Jehova moa ny fanatitra dora sy fanatitra hafalatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehova zava-dehibe ny fitondranao fanatitra fa
ny miaino ny tena lehibe indrindra amiko i Andriamanitra. Sitraky Jehova moa ny fanalitra dorana sy ny fanalitra fa alatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehova. Eny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara noho ny saboran'ondrilahy. 2:20. Fa ny miodina zao ataonao zao ry Saoly dia toy ny eloka amin'ny fankatoavana. Toy ny eloka amin'ny fankatovana ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima. Satria nandany teny Jehova ianao dia voasoratra io dia ho laviny tsy ho mpanjaka intsony. Ny tian'Andriamanitra ambara amintsika zany androany satria ianao le teniko nambarako teo hoe hivavaka ho anareo aho ho fanapana ny ozina sy fanafanana ny ozina makatika sy misambotra ho fanapana ny ozina sy fanafana ny ozina mampiatrosa hivavaka ho anareo aho fa saingy zao i Andriamanitra ankoatran'ilay ianareo mandray a Jesosy manana Jesosy ao anaty dia mila manaiky ny teniko ianareo ary mila makato zany tsy salisalana tsy mirorosaina tsy mandiaraka ny sainao na ny eritreritrao na zay verinao fa mety hoe ty mandresy lahatra ka ny mandresy lahatra anao ke tsy mahavoavonjy anao e firy-taona zay ny ainaraka zay mandresy lahatra anao ianao no ve tavavoaka tamin'ny fiainana fa ilaina ianao androany zay le afatra avany an-dalitra avany amin'Andriamanitra ho antsika rehetra mila manaiky sy makatoy ianao atao vianatra ho antsika ny tantarany Damasevy sy ny fiafaran'ny fiainana atao vianatra ho antsika ihany koa ny tantarany Saoly manokana sy ny fiafaran'ny fiainana. Andonge veritsika vakilange le Deutéronomitiko 20 hoe dia avy hatrany 2:20 vakintsika ilazako amintsika hoe manana tefikasany Andriamanitra zay efa tena tiany ho tanteraka amin'ny olon'Andriamanitra rehetra fa saingy zao le condition dia ataony Jehova olony ianao fa tsy ho rambony ary ho amboty koa ianao fa tsy ho ambany. Condition raha miaino ny didin'i Jehova Andriamanitra ao zay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Dia 2:20. 2:20. Fa raha tsy miaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao kosa ianao fa manana ny sainao manana ny eritreritrao manana mandresy lahatra anao ka tsy mitandrina anaraka didiny rehetra sy ny lalàna zay andidiko anao anio ty le zava-doza ho tonga aminao sy atratranao foana zao fanjonana rehetra izao. Atratranao foana zao fanjonana rehetra izao. Ry havana teo afaka ve ianao? Teo afaka tokoa ve ianao? Tiana tantara tsara ve ianao manoko amin'ny taona 320 ity? Zay raiso amin'ny fonao rehetra ny condition. Ary na dia fanaovana fanatitra sy ampahafolo-karena io aza nge maro amintsika igny tsy manao rakitra tsara e tsy manao ampahafolo-karena mihitsy e satria tsy tena resy lahatra tsy tena mety amin'ny eritreritro le izy dia lasa izy mitady hevitra teny ao anaty baiboly zao ma tsy nihitako ato zao ma tsy nihitako ato moa ve na tsara ny fiainanao no nanao an'izany tao anaty zay taona maro zay moa ve natafitanao ny fiaina tahaka izany fa raha androany raha mino anao dia ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga eo aminao. Raha vonanaiky sakatoy ianao dia ho araka io teny fikasana io no tanteraka aminao. Condition fahatelo manana finoana. Manana finoana. Mila manana finoana isika. Tena manaova défi andeha araka ny voasoratra anaiky sy akatoy an'Andriamanitra ianao. Tsy efa heninareo imbetsaka ve ty teny ambarako ity Jaona 2:20 andeha 50. Tsy voalazako fa raha ino anareo dia hitanareo voninahitr'Andriamanitra. Mila manana finoana ianao. Fa ao ambadiky le finoana tena misy miracle. Ny impossible tonga possible tompoko. Ary faefatra farany efa nampanantena moa fa tsy maintsy ho tapahana androany dia androany ho foanana androany dia androany ny ozina makatika sy misambotra ary ny ozina mampiatrosy. Tena mino ianareo fa hiasana marina zany Andriamanitra. Efa betsaka ihany ireo olona izay fahitako niaina tamin'ny fiainana tahaka izany
fa tsy mbaty antantara-piainany tateoriana ary amin'ny tiandroandroany ity fao be mihitsy no hitondran'Andriamanitra fanafana ho antsika tena hita voninahitry'Andriamanitra ianao amenna zany matsy a fa misy ny olona sasany mieritreritra hoe faga mila tapana sy foanana manokana izy io tsy ampy ve rehefa mino anao fa efa netiny Jesosy le ozina dia izay ny zava-dehibe eny tompoko zava-dehibe ny mino anao fa efa netiny Jesosy ny ozina fa zadiny fa misy taridalana lehibe mihitsy ambonin'izany a ame ohatra tsy efa heninareo ve fa efa netiny Jesosy ny aretintsika efa kapoana Jesosy ny fanasitrana ny marary maninona raha ohatra ka miorina amin'izay fotsy atsika dia ampy fa zava-dehibe izay fa zadiny ny taridalana akoatran'izany misy nateo vavako ny marary fa metra tanana amin'ny marary fa sorona diloilo amin'ny marary inona daholo ny zany rehetrarehetra zany mba ho fanasitranana ny marary tsy efa hainareo ihany koa ve tantarany divoly fa efa voaringany zareo tamin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana Hebreo 2:2 no mitantaran'izany dia hoe tsy ampy fe ny mino an'izay dia vita zava-dehibe ny mino an'izay fa misy hetsika ihany koa tsy maintsy arahana hoe mila voaka ny devoly mila roana ny devoly roana aza izy mihenahena vata-makazo indraindray zay tsy ala zay tsy andeha ka mainka efa tsy roana fa dia jerenao fotsiny efa resy anao tamin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana efa resy anao tamin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana gaga izy aloha hoe tena mino tokoa vi anao mino an'izany vi anao raha mino anao ao zay tsy resy ao zay mbola ety ihany fa mila roana io tompoko mila voaka io dia zay zany no ataoko amin'ny ozina ny roana amen dia zao ary a andeo hivavaka tsika rehetrarehetra io tena hivavaka tena hivavaka dia tiako ho voarainao tsara le condition fa aveliko lisy ho adininao voalohany raisy Jesosy ary atao surany tenanao ianao fa efa monina ao anatinao Jesosy faharoa dia ekeo isakatoavy zay no lazain'Andriamanitra sy ny taridala amin'ny fanahy masina mikasiny amin'ny tenin'Andriamanitra ary fahatelo manana finoana zay zany lehibe indrindra fa anjarako indray ny manao vavaka ho anareo ho fanapahana n'le ozina tonga dia hivavaka be lay etaetanao mihitsy loarana eo ny atren'Andriamanitra samy mivavaka tsika tompoko samy mivavaka isika tena manaova vavaka vokatry ny fo a tena vavaka vokatry ny fo a raisy Jesosy a zay le condition voalohany sady lehibe indrindra dia aza atao mpanjavatra ihany koa nefa ny fanekena an'Andriamanitra efa kataovana teniny ohatra amin'izany ny fanaovana fanatitra fanaovana mpafolo-karena porfoy amin'ny alalan'izany ny fiainanao rehefa avy eo fa ianao dia manaiky sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra halleloia 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 misaotra 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 anao Andriamanitra halleluia 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 amen 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 lehibe ianao Andriamanitra lehibe ianao lehibe ianao lehibe ianao tiako zao ianao ny vavanao mihitsy no manapaka voalohany ale ozina mangataka sy misambotra ary le ozina mabetrosa tonga dia tapao dia maneho fa finoana ataovy ny défi fa resinao io tapao foano amin'ny anaran'i Jesosy zany tapao ary foano amin'ny anaran'i Jesosy zany halleluia halleluia halleluia
lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Misaotra e, misaotra, misaotra, misaotra. Hallelujah. 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 Amen. 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 Resinao io ary vonona anamarina tefikasany eo aminao Andriamanitra androany. Vonona ny amonjy anao izy tahaka izay efa nataony tamin'ilay vady zanaka lampaminany, tahaka izay efa nataony tamin'ireo vahoaka marobe izay nomena mofo dimy sy trondro roa dia navoky azy. Alléluia. Alléluia. Amen. Dia manginy isika, manginy indray isika, akipihany masonao, resiko ny andraikitra. Anjara asa fampona nomen'Andriamanitra azy zany. Apetrao fonao tananao. Tompoandriamanitra, mamindra-fofo, mamindra-fofo. No Jesosy efa maty nitondra ny fahotanay teo ambony hazo fijaliana. Nalatsa-drà, nalevina, tsangana tamin'ny maty, petraka ao tanakavanao Andriamanitra, raitsy tombo fonao anay, dia mamindra-fo ianao. Ka na iza na iza toka eto androany, tafiditra ao anatin'ilay lisitry ny olona, mangataka sy misambotra foana, be itrosa be ankehitriny, fonjenao ireo olona ireo. Miteny aho, mangataka aminao aho, dia ho ataonao zany, fonjenao ireo olona ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, tapahako sy voalako ny ozona mangataka sy misambotra. Tapahako sy voalako ihany koa ny ozona mampiatrosa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tapahako sy voalako ny ozona mangataka sy misambotra ary ny ozona mampiatrosa. Resena androany dia androany ireo hery ratsy ireo tsy afaka midomina amin'ity fiangonana ity intsony, ary na dia ireo namanay manaraka izao fandarana izao any ivelany ihany azy dia tsapany fiatraikany izao vavaka ataoko izao. Tapaka sy foana ny herina ozona mangataka sy misambotra ary ny herina ozona mampiatrosa. Halleluja. Dia voly niaraka tamin'ireo ozon'ireo, zao dia zao miala, zao dia zao mandeha, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Dia avy alao izany dia rehefa te hivoaka, aza tazomina mihitsy andro ny tompo anao ny andro androany. Fanafana fobe no ho ataon'ny Andriamanitra eto, ka dia raiso izany fahasoavany zany. Aizany tsy ala e, aizany tsy ala e. Amen. 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 Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Atolotra eo an-tananao zato isan-jato ity fiangonana ity. Amen. Dia mbola petra amin'ny fonao ihany tanana, fa hotononoko amin'ny anaran'i Jesosy ary ho avotsotro ny teny izay ampitsimbaty amin'ny tantaram-piainanareo, ilay ratsy ho lasa tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, miteny tahaka izay nolazain'Andriamanitra, misy fitahina, misy fanambinana, misy fiainana mety, misy fiainana lavrary. Ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy, ho tafita avokoa izao fiangonana rehetra izao, ho tafita ary ho vavolombelony sy ny herin'Andriamanitra. Misaotra tompo, misaotra, misaotra, misaotra. Miderana andry amanitro. Fa lehibe ianao.
fa lehibe ianao mideranao Andriamanitro fa lehibe ianao fa lehibe ianao fa lehibe fa satria mino ny asa lehibe sy mahakaka ataon'Andriamanitsika dia andao tompoko mbola hiteka iantsika mbola iorakoraka mafy eo an'Andriamanitra alleluia dia raisika finoana hoe ony dia volany ambadibadika any fa misy inona ao amin'ny RHEFI io no miorakoraka be tahaka izany dia ry zareo ihany namaly hoe efa tonga ao ny Andriamanitra reo anafaka azy efa tonga ao ny Andriamanitra reo anafaka azy ho tanteraka an'io izany tompoko dia andaontsika iroso avy hatrany ny fitondrana ny fanatitra na ny mpafolokariana dia eo indrindra izany no mijery taratra anao Andriamanitra hoe atriaza ny finoanao le mbola mahazatra foana ve nataonao raha mirakitra ianao dia hoe ariary zato na roanjato tsy hoe tsy mety akory navanao izany fa misy ike olona mba manana ny eo an-tanana ihany izy fa dia fahafahazarana mihitsy hoe ariary zato nomena na roanjato nomena manaova defie mba manana fahasahiana anao be ho an'Andriamanitra hoentina mpafolokariana fa efa nilaza an'izay Andriamanitra fa fitahinao anao izany alefary anao fiderana anankiray sika dia mandroso ianareo mpanaty ny fanatitra miomana dia izay andoha mpafolokariana tonga dia makaty anoloana tompoko alefazy tonga dia mandroso Fali mi fu le famiglie
tsara indrindra tsara indrindra toko zany hoe akakina sotsy manam-paro ary fiainam-baova tsy amozako anao raha izao tontolo izao areko ihany toetra eo anilana tsaroko faly ny fo tsaroko faly ny fo rehefa miaraka aminao tomeva ny ramanjo tompo otoananao fa tsy mba manary anao nanatiady sarotra areko ihany toetra eo anilanao tsaroko faly ny fo rehefa miaraka aminao tomeva ny ramanjo tompo otoananao fa tsy mba manary anao nanatiady sarotra areko ihany toetra eo anilanao areko ihany toetra eo anilanao melony anaovako filazana dia hivavaka amarina fotoam-pivavahana no zantsika misotranao Andriamanitra fa noho ny famindrapo lehibe sy ny fahazoavanao tokoa dia notahinao ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay androany teto misaotra fa niasa teto anao ary ny tsiraray avy dia ahitany herinao magaga ho afaka amin'ny ozina tondra trosa be makatika sy misambotra ny olona fa tena ho tahina manambiampy izy araka ny teny fikasanao ho vonjena tahaka n'ilay vehivavy mativadina mela trosa ihany koa izy ho ataonao zany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafy antompo isika alleluia